Amen. Miarabantsika rehetra indray ry havana minaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo zao ahafahantsika mifampahery, mifampizara ny tenin'Andriamanitra. Dia ho ampitomboana amintsika tsirairay avy ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy, ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Iary hivavakantsika miatrahantsika zao fampaherezana zao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, midera mankalaza manome voninahitra anao indray ny mpanomponao tafahoana aminao ankehitriny, hifampizara, hanambara ny sitraponao, mampahery ny vahoakanao Tompo amin'izao andro farany zao, satria efa akaiky ny fahatongavanao. Ka dia miteneny ianao, ampitoero amiko ny teny, aoka tsisy ambaraka fa tsy ny sitraponao, aoka tsisy feon'ny mpanomponao koa fa tsy ny feonao, ary ninona fanakaratsakanana rehetra tamin'ny Satana sy ny devoly dia efa foanana sy didina roahana aminaran'i Jesosy Kristy zany ho any amin'ny farimin-drehetra afo. Fa ny ranao soa, ny ranao Jesosy mandoro sy manafaka no hiteny ampiteny, ampafantatra anay ny sitraponao, ka dia mitenena araka ny fombanao fa vonin-kaina izay. Sotra Jesosy Kristy, alleluia, amen. Amen. Dia faly tokoa zany ny tenanay tafahoana indray afaka mizara zao tenin'Andriamanitra zao. Ny lohateny izay ho zarantsika androany dia ny hoe tsy kely lalana ny ratsy, tsy kely lalana ilay ratsy na atao hoe Satana koa zany, fa izay manana ny tompo ihany no vonjena, na izay manana ny tompo ihany, manana Andriamanitra ihany no voavonjy. Tsy kely lalana hozy izy ny ratsy, Satana, fa izay manana ny tompo dia voavonjy. Ny moa zany ny tenin'Andriamanitra akantsika fampaherezana any amin'izany dia atombokantsika sady zany ao amin'ny nomery 12. Mila vakiana manontolo ny nomery 12, ny 13 ary 14. Ahafahantsika zany na ahafahanao mahafantatra tsara ny tantara, satria lava le tantara raha ho vakiana manontolo, fa izay ilayntsika amin'ny fampiherezana ihany zany aloha no vakiantsika amin'ity nomery ity. Amin'ny baiboly kato izy dia miteny hoe ny tantaran'ny Balama sy ny fiangavian'ny Balaka mpanjaka. Io zany tantaran'ny Balama sy ny fiangavian'ny Balaka izay mpanjaka tao Moab io. Teo aloha kely nisy efa fampiherezana resahantsika ny amin'ny hoe tandremo ny fahakiviana sy ny fimenomenomana, fa sady mahafaty ny vatana no mahafaty ny fanahy koa. Zany mila tandremantsika, afaka jerentsika zany amin'ny vidéo teo aloha. Dia mitohy satria ny tantaran'ny zanak'Israely amin'ny nomery io no mbola nasain'ny Tompo hifampaherezantsika amin'ny fanarahana azy. Tamin'io fotoana io rehefa nomenomenina ny zanak'Israely dia nandefa menarana afo Andriamanitra nanaikitra, kanefa izay nijery ilay menarana varahana nahantona, izay lazantsika zany fa Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, izay nijery ka nino, satria raha tsy mino ianao zany tsy hijery hoe menarana varahana fe ahantona dia avelona sy hoe tsy hanaikitra intsony menarana, fa izay nino ka nijery an'ilay menarana varahana dia sady velona no tsy voakaikitra intsony. Mety mbola voakaikitra izy fa tsy nahafaty azy intsony ny kaikitra. Ka izay zany teo aloha hoe mila mino tsika aloha hoe Jesosy Kristy, ilay finoana tsy finoana hoe mila manao ezaka be mihitsy amin'ny fitadiavana ny finoana, hoe mitady toerana ray na endrika ray, fa mino an Jesosy Kristy. Izay efa nisy fampianarana amin'izay koa hoe inona no atao hoe finoana, dia mino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra ary Jesosy Kristy dia Andriamanitra naniraka azy. Izay natao hoe finoana voalohany indrindra tokony ananantsika kristianina. Dia amin'ity tantaran'ny Balama ity zany, Balama io dia mpaminany tamin'izany mpisorona tamin'izany andro zany izay nalaza tamin'ny firenena maro. Fa ho vakiantsika aloha zany ny partie sasany ny andininy
amin'ny atoko faharoa amby roapolo amin'ny numérie dia vakitsika zany any andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amby folo afahantsika mijery an'izay hoe sady tonga dia maharitantsika an'le hoe ny tsy kely lalina ny ratsy zany tsy kely lalina fa izay manana ny tompo izay manana Andriamanitra zay no vonjena na voavonjy. Vakina amin'ny Jesosy zany manomboka ny andiny voalohany toko faharoa amby roapolo. Ny aingy indray ny zanak'Israely ka nitoby tany amin'ireo tany lemaka ngazana tany Moaba tany andafin'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko. Ary Balaka zanak'i Zipora dia nahita izay rehetra nataon'i Israely tamin'ny Amorita, raiky tahotra indrindra ny Moabita teo anatrehan'ny olona satria maro be izy ary nangororo ny Moabita noho ny zanak'Israely. Dia hoy izy tamin'ny lolon'ny Midianita, ankehitriny dia iraoka izay rehetra manodidina antsika ireto vahoaka be ireto tahaka ny firaokan'ny omby ny zava-maitso any an-tsaha. I Balaka zanak'i Zipora moa no mpanjakan'ny Moaba tamin'izany fotoana izany dia nandefa iraka izy ho any amin'ny Balama zanak'i Beora any Petora izay eo amoron'ny ony Eufrata dia eo amin'ny tanin'ny firenena mba hiantso azy ka hilaza hoe indro misy firenena nivoaka avy tany Egypta ary indro mandrakotra ny tany rehetra izy ka mitoby mifanandrify amiko. Koa ankehitriny mba makanesa aty ka hozony io firenena io fa mahery noho izao izy. Asa angamba mba azo amely azy isika ka androaka azy hiala amin'ny tany aho satria fantatro fa izay tsofinao rano dia voatay ary izay hozoninao dia voahozona. Dia nandeha ireo lohan'ny Moabita sy ireo lohan'ny Midianita nitondra ny saran'ny fanaovana sikidy teny an-tanany dia nakany amin'ny Balama izy ireo ka nilaza taminy ny tenin'ny Balaka. Ary io Balama taminy, mandria aty amiko ny oalina dia hamaly ny teninareo aho araka izay ho lazain'ny tompo amiko. Dia nitoetra tao amin'ny Balama ireo andrianan'ny Moaba ary Andriamanitra nakao amin'ny Balama ka niteny hoe iza moa ireo lehilahy ato aminao ireo? Dia io Balama tamin'Andriamanitra i Balaka zanak'i Zipora mpanjakan'ny Moaba no nandefa iraka taty amiko ka niteny hoe indro ny firenena izay nivoaka avy tany Egypta mandrakotra ny tany rehetra koa makanesa aty ankehitriny ka hozony ho ahy izy, angamba aharesy azy aho ka aharoaka azy. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Balama, aza mandeha miaraka aminy na manozona izany firenena izany fa voatay izy. Ajanontsika eto ny famakiana ny ten'Andriamanitra. Zay zany ny teny navakitsika. Araka ilay teny teo zany, araka ny lohateny dia ny ratsy kely lalana. Raha dinihana amin'ity zavatra miseho ity iverina kely angambany, iverina kely amin'ny tantaran'ny Israely teo araka ilay teny teo hoe rehefa nanangana ny menarana varahana Mosesy dia afaka sy namindra fo ny tompo ka dia betsaka ny velona zany tamin'ny zanak'Israely izay nimenomenona sy kivy fa nisy ihany koa ny maty. Dia taorian'izay dia nandalo ny tanànan'ny Amorita zareo fa nolaviny zareo ireo fa no nangataka tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely dia niteny mihitsy Andriamanitra mandehana dia reseo indray ireo. Dia resin'ny zanak'Israely ireo zay nahatonga ny nandalo teo amin'ny sisin-tany Moaba aty zany ny zanak'Israely tamin'ny mandroso makany amin'ny tany Kanana izy io. Efa akaiky ny tany Kanana, efa hiditry ny tany Kanana zareo. Dia natahotra amin'izay Balaka mpanjakan'ny Moaba teto izany. Dia niantso an'i Balama zany izay mpiskidy malaza hoe izay tahiny dia voatay, izay hozoniny dia ho simba zany, dia ho voahozona tokoa.
eto zany a no lesona voalohany raisintsika fa isika rehefa miaraka amin'Andriamanitra, tsika mpanompon'Andriamanitra, zanak'Israely reto a, efa mifidian'Andriamanitra. Raisintsika ihany izy satria tsara mamaky an'izy. 12:12 Ary Andriamanitra tamin'ny Balama aza mandeha miaraka aminy na manozona izany firenena izany fa voatay izy. Firenena Israely io zany a dia mifidian'Andriamanitra manokana ary nitahiny. Ary izay araka ny tenintsika teo, izay tiany Tompo, izay voatahan'Andriamanitra dia tsy azon'io ozo nataony manodidina io. Lesona anankiray araka ny efa niresahako teo zany a dia ny manodidina. Rehefa manaraka ny tompontsika, rehefa ao anatin'ny fahamasinana, fahamarinana, rehefa te handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia betsaka ny mitazana ny fahavalo izay tonga mihitsy. Satria betsaka ny tsika ao anatin'izao, indrindra moa zany ao anatin'izao fitoriana, fampafantarana ny marina, ny fahamasinana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra zao, dia tsy kely lalana ny devoly fa mitady izay anakanana hanapotehana antsika ilay mpanompon'Andriamanitra aloha sy ny manodidina rehetra izay misy antsika. Ka izay zany no hoe fampitandremana. Iny moa zany hoe fampitandremana fa rehefa tenao amin'ny tompontsika, rehefa manana an' Jesosy, manana an'Andriamanitra, dia araka ny teny teo hoe tsy ho voahozona fa firenena voata. Izay zany ilay hoe mila manana an'Andriamanitra isika. Izy moa ilay manana an'Andriamanitra io. Zanak'Israely araka ny resantsika teo fa na dia fidian'Andriamanitra ary ireo ary tena tian'Andriamanitra araka ny teny hoe voatay fa nisy ny menimenina, nisy ny kivy dia maty ihany. Ary misy no nandà, nisy be da be no nanao tsinitsinina an'Andriamanitra dia maty. Ary nakabeazan'izy ireo moa zany na izy saika izy rehetra dia maty, izay nivoaka tahian'Andriamanitra hoe hivoaka ny tany Ezipta, fa maty daholo ny mihoatra ny 20 taona. Fa tsisy tafiditra tany amin'ny tany Kanana araka ny fantatsika fa tsy Kaleba sy Joshua izay nandà, izay olona nitsidika ilay tany Kanana zany alohan'ny hidirana tao, izay miteny fa ho azontsika ilay izy na dia olona lehibe sy matanjaka ary ny olona izay tao. Ka izay zany mila miorona tsara zany tsika mpanompon'Andriamanitra manara-dia an'i Jesosy fa na dia miaraka amin'ny Tompo ary dia mety ho faty ihany eny an-dalana raha miala na ao anatin'ny fimenomenomana, ao anatin'ny fakoviana, ao anatin'ny fialana ny ten'Andriamanitra, ao anatin'ny fahalotoana. Efa voateny foana moa zany ny fahalotoana rehetrarehetra, ny amin'ny faharatsian'ny olona, ny amin'ny fony, ny amin'ny fanaony. Mbola ho vakiantsika izay avy eo fa mila mitandrina tsika. Fa raha manana ny tompontsika dia ny devoly koa tsy kely lalana. Tazana ianao zany, tazana lavitra izy. Fantan'le Balaka ty zany, le mpanjaka Moaba, fa tazaniny lavitra ty mandalo ny zanak'Israely dia tazana lavitra fa mandresy, manana ny fahefan'Andriamanitra, dia mitady hevitra izy hanozonana azy mba ho simba, mba ho resy ny mpanompon'Andriamanitra. Zay zany misy toriteny izay ary endriko ilay mandeha fa misy olona zany dia rehefa amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 3 maraina dia mahavita mivoaka eny an-tokotany dia manandrify ny tanàna na ny trano varavarana izay alany dia hozony ny manozona. Ny devoly io na ny ratsy dia tena mitady hevitra mihitsy amin'izany resaka fanozonana zany hanapotehana ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Io tena ary indrindra any amin'ny firenena misy antsika any Madagasikara, izay magaga mampalahelo fa hiazaka zahan'ny olona satria izany no heveren'ny olona fa tsara, dia mandeha any amin'ireny mpiskidy. Hitantsika eto fa Balama dia mpiskidy, mandeha any amin'ny mpanao mpiskidy ary ny mpanao fiskidy zany raha hitantsika eto koa dia tokony hitondra ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay ny tsy itiavan'ny zareo amin'ny mpanompon'Andriamanitra, izay miteny ny fahamarinana, miteny ny fahamasinana, dia mitoro ny fahamasinan'Andriamanitra
dia toerin'izy ireo satria manohitra ny faharatsiana. Zay zany no mila hitandremantsika na mila fantarintsika mpanompon'Andriamanitra manara-dia an'i Kristy ao anatin'ny famasinana sy ny famarinana zao hitady ny ampafantatra ny olona ny fanjakan'Andriamanitra, satria lalana araka ny teny eo andeha ho any amin'ny tany Kanana reto zanak'Israely reto tany tondra dronono sy tantely. Dikan'izany atsika izay andeha any amin'ny fitahian'Andriamanitra ary indrindra andeha any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra zany, izay ny tanjona amin'izao andro farany izao dia betsaka ny sakana tsy hitondra ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io izay nampanantenan'i Jesosy hoe ny fanjakany sy ny fahamarinany. Izay no tena tia no hita anamboatra fitoerana ho antsika izy dia ao amin'ny fanjakany any an-danitra ozy izy eo amin'ny toerana izay hitoerako eo ankavanany indray mba te hahita an'izany koa, mba tiako nareo hahita an'izany. Nefa arak'izay dia lavitra io lalana io ary sarotra, fa ny devoly dia tsy kely lalina fa mitazana antsika eny lavitra eny izy ary dia mitady hevitra rehetra, indrindra mitady amin'ny fomba ety amin'izao tontolo izao zany dia ny anankiray amin'ny fomba fanozonana amin'ny mpanao sikidy, amin'ny mpanao ratsy. Zany hoe tena mitady tena amin'ny fomba mahagaga, natao hoe mahagaga moa zany fa tsy mahagaga aty koa, fa tena fomba ratsy ny ataon'ny Satana, ataon'ny devoly, ataon'ny olona. Misy olona iasan'ny devoly koa izay mitady hevitra hanapitehana ny zanak'Andriamanitra amin'ny fomba ratsy tahaka izany. Araka ny tenin'ny Tompo zany eo amin'ny Efesianina 4:1 dia isika tsy miady amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana ety amin'izao rehetra izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Misy fanapahana izay atson'ny Satana, izay ampiasain'ny Satana, izay Satana zany miaraka aminy hitady izay hanapitehana ny zanak'Andriamanitra izay manolo-tena andeha hamonjy ny famasinan'Andriamanitra sy ny toerana misy an'Andriamanitra. Dia nivakiantsika teo zany ny amin'ny tantaran'ny Balama, tantaran'ny Balaka ary ny endrika nataony ho hanozonana ny zanaky ny Israely. Fa araka ny vakiantsika teo betsaka miverina matetika io amin'ny amporisihako anareo zany hoe vakio ny 2:20 sy ny 3:20 fa miverina matetika io hoe ary io Andriamanitra tamin'ny Balama aza mandeha miaraka aminy na manozona izany firenena izany fa voatah izy. Firenena voatah, rehefa voatahan'Andriamanitra isika miaraka amin'ny Tompo dia tsy tratran'ny ozona sy fanakorontanana ataon'ny Satana io zany ny amin'ny fanarahana ny Tompo. Misy ny ataon'ny devoly izay tena tsy mety miatra amin'ny fiainantsika, fa rehefa tena mahana ny Tompo tsika araka ny hoe voatah teo dia Andriamanitra no miaro antsika. Raisintsika sady zany izay satria mila jerena kely be da be moa zany ny tantaran'io amin'ny azafady ny tantaran'ny manambara amin'io fanenjehana na ozona intelo nanozona nangataka amin'ny Balama mihitsy Balaka hanozona ny zanak'Israely intelo. Nanorona alitara ary izy, nanorona alitara ary izy ry zareo zany, izay moa mahagaga amin'izy ity fa nanino an'Andriamanitra ny ary Balama, satria rehefa nanorona alitara izy na rehefa tena andeha alohan'ny hanozonany araka ny vakivaky teny raisitsika teo dia niteny ihany izy hoe, hitantsika eo amin'ny andinin'ny fahatohizana kely angambany andinin'ny 17 eo minaran'ny Jesosy dia ny fo maray ny Balama ka niteny tamin'ireo andian-dahin'ny Balaka hoe andeha mody amin'ny taninareo fa tsy avelan'ny Tompo, andeha hiaraka aminareo aho. Andin'ny 19 ary io Balama taminy mandria tia
anio alina dia amaly ny teninareo aho arak'izay lazain'ny tompo amiko. Zany hoe mino an'Andriamanitra ihany izy. Zareo moa zany mino an'Andriamanitra kely be da be fa io Andriamanitra io misy olona izay vidiana ary io mampitandrina antsika zany izay mpanompon'Andriamanitra mety mandeha amin'ny sadasada koa manafangaro ny fanomponan'Andriamanitra sy ny fanompo-tsampy. Fa ho hitantsika fa ao aoriana kely eo rehefa tena na tsy nanozona tsy afaka nanozona ny zanak'Israely ary Balama fa fitahiana indray no teneniny, dia niverina niaraka tamin'ny zareo tany amin'ny Moabita izy ary dia maty tany noho ny ady ny fanaovan'izy ireo koa zany tamin'ny zanak'Israely. Mahafaty raha mbola miaraka miriaria amin'ny fanaon'izao tontolo izao indrindra isika izay mpanompon'Andriamanitra izay mpanaradian'ny tompoko, mila mitandrina isika zany izay no teniko hoe tsara vakiana manontolo ny 220, ny 720, 720 hatramin'ny 520 ary ahafantarana tsara hoe inona ilay tantara miseho. Tsy vakiako eto ary fa tena amin'io fandavana nataon'ny Balama na ny fieritrerehan'ny Balama io dia niseho mihitsy ny anjely, niseho tamin'ny anjely ary niseho tamin'ny borikiny hoe ny borika ny teny. Vakio zany fa mahagaga sady tsara ny mahalala ny tenin'Andriamanitra fa ny borika ny ondry zany na borika dia tena ny teny mihitsy hoe tena fa manino ianao no tsy miheno an'Andriamanitra. Afeziko amin'izay moa zany ilay tenin'Andriamanitra eto fa tsy vakiantsika manontolo fa vakio io fa tena tsara ny mahalala io tantara io koa, ny nisehoan'Andriamanitra na ny lefasan'Andriamanitra anjely iseho tamin'ny boriky sy niseho tamin'ny Balama. Dia takizay no hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra teo no ahafantarantsika hoe misy olona na fomba izay ataon'ny Satana, ataon'ny devoly, ataon'ny fahavalo izay hanapotehana ny zanaky ny mpanompon'Andriamanitra izay manaradian'ny tompo. Tena mitady hevitra ry zareo amin'ny fomba, ary indrindra tsara ho fantatsika izany fa izay ilay hoe mivava mandrakariva fa ny devoly koa dia tsy kely lalina fa mitady hevitra ary ireo tsy mamatory andra-manalina fa mitondra mitady hevitra indrindra ho hanapotehana hanozorana ny fiainana zanaka mpanompon'Andriamanitra. Vakiantsika angamba ny eo amin'ny 720 ahafantarantsika izany fomba mety ho ataon'ny fahavalo zany na ny mpisikity na ny mpanompo sampy izay entina hanapotehana ny zanak'Andriamanitra. Dia hoy eo amin'ny 720 raisitsika ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tompo nanisy teny teo ambavan'ny Balama ka niteny hoe hiverenany any Balaka ka toy izany no lazainao. Dia niverina tany amin'ny Balaka izy arindro, nijoro teo anilan'ny fanatitra dorana izy, dia izy sy ireo andrian-dahin'ny Moaba rehetra. Eto zany dia nanao fanatitra manokana mihitsy i Balaka. Nasaina tamin'ny Balama ary io niaraka tamin'ny Balama, niaraka tamin'ilay olona manodidina azy hoe entina hiantsoana an'Andriamanitra mba hanozona ny zanak'Israely. Tohitantsika ny 7 dia nilaza ny hoateny iny i Balama ka niteny hoe i Balaka dia nampaka Ay avy tany Arama, ny mpanjakan'ny Moaba dia nampaka Ay avy amin'ny tany tendrombohitra tsy nanana, avia ka hozony i Jakoba mankanesa aty ka anaparo ny fahatezeranao Israely. Ataoko ahoana no fanozona izay tsy nozon'Andriamanitra, ary ataoko ahoana no tezitra amin'izay tsy nitezeran'Andriamanitra. Mbola toizantsika ny 7 fa avy
eto tampony vatolampy no ahitako azy ary avy eto amin'ny avoana no hitazanako azy. Indro firenena mitoka-monina izy ary tsy atao ho isan'ny jentilisa. Zany no fijerin'ny Balama ny zanak'Israely zany firenena mitoka-monina ary tsy isa atao anatin'ny jentilisa. Zany ilay resantsika teo hoe rehefa miaraka amin'ny tompo manara-dia an'i Jesosy indrindra ao anatin'ny fitadiavana an'izany famasinana zany indray mahagaga ny olona satria lasa mitoka-monina isika ary tsy mifangaroharo amin'ny jentilisa hozy izy. Zany be dia be ny fampiarezana mikasika izay koa, fa fanamariana kely zany fa tsika rehefa tena mitady amin'ny tompo dia gaga ny olona, hafahafa nareo hozy izy fa tsy mifangaroharo amin'izao tontolo izao intsony ianao ary mitoka-monina. Dia ny 170 no vakiky kely satria ny ezaka foana zany Balaka ny teny tamin'ny Balama hoe ozony ireo, ozony, ndao indray hoetsy, ndao indray hifindra toerana fa mamonjy tendrombohitra hafa indray. Tendrombohitra telo no niteteziny Balaka sy Balama nanorenana nanaovana fanompoan-tsampy hanozonana ny zanak'Israely, fa tsy niova ny tenin'Andriamanitra fa tamin'ny Balama. Na Balama ary dia nanaraka ny fomba ny Balaka ihany fa Andriamanitra tsy niova. Zay zany mila mitandrina tsika amin'ny fanompoan-tsampy ary tiany fanompoan-tsampy mihitsy io mandeha mitety tendrombohitra heverina fa any no misy ny famasinana sy iasan'ny amangin'Andriamanitra. 140 dia vavakitsika sady ary aminaran'i Jesosy. Ary ny tompo nitsena amin'ny Balama dia nanisy teny teo am-bavany hoe miverena makeo amin'ny Balaka ary izany no lazainao. Noho ny tonga tany aminy izy dia indreo teo anilan'ny fanatitra dorana manontolo izay naterin'izy sy ireo andrian-dahin'ny Moaba izay teo aminy. Dia hoy Balaka taminy, ahoana no nilazain'ny tompo? Dia nilaza ny eo ateny ny Balama hoe mitsangana ry Balaka ka mandrenesa, atongilano amiko ny sofinao ry zanak' Zipora, Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina, moa efa nilaza va izy nefa tsy nahatanteraka, na efa niteny va izy ka tsy notoviny. Zay zany no tokony hafaly atsika izay manara-dia ny tompo, tsy miova amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Raha tsy hoe ao anatin'ny fibebahana, fantatsika tantaran'ny Jona nakany Niniva, fa rehefa mibebaka ireo olona ireo rehefa nampanambara ny amin'ny loza izay ahazo azy ka mibebaka dia mamindra fo sy miantra ny tompo, teniny koa zany ary be famindrapo. Fa amin'ny olona izay miziriziry sy mandeha amin'ny faharatsiana dia tonga ny fahatezerana. Ary fantatsika zany araka ny resantsika teo fa na ny zanak'Israely izay neverina fanofidiany ary dia maty. Andriamanitra ihany namono azy ireo amin'ny fomba raha ohatra ao anatin'ny tsy finoana, fimenomenomana sy ny tsy fahatokinan'Andriamanitra. Dia horaisintsika ny tenin'Andriamanitra hanamarinantsika ny amin'izany hoe rehefa tena miaraka amin'ny tompontsika ny devoly tsy kely lalana hozy izy ny lohateny raisintsika teo fa izay manana ny tompo ihany no vonjena. Rehefa tena manana ny Jesosy ianao miaraka amin'ny Jesosy dia izy no namonjy, izy no efa nitahy antsika, efa nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana ho famonjenantsika hozy izy. Dia hamaky tenitsika ao amin'ny Isaia aloha voalohany indrindra, Isaia 3:70, ny 110 ka hatramin'ny 110 no raisintsika, ahafantarantsika ahoana tokoa izany ny tenin'Andriamanitra amin'izay olona izay tena mifikitra sy marana dia aminy tokoa. Isaia 3:70, ny 110
folo ka hatramin'ny telo amby folo aminaran'i Jesosy. Ianareo no vavolombeloko, hoy ny Tompo, sady mpanompoko izay nofidiako mba hahafantaranareo sino nareo aho. Ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona, sady tsy hisy andimby ahy. Izao dia izao ihany no Tompo, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao no nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy nisy olo-kafa tao aminareo, koa ianareo no vavolombeloko, hoy ny Tompo, ary izao no Andriamanitra. Eny hatramin'izany andro izany dia izao no izy, ary tsy misy maharombaka ny eto amin'ny tanako, miasa aho, ka iza moa no ahasakana izany. Izany no tenin'ny Tompo izay hifaliantsika. Tena tokony hifalitsika rehefa manana an' Jesosy fa meny izany teny izany. Averiko ilay amin'ny andininy fahatelo amby folo teo ny teo aloha izany efa manamafy ihany koa fa eny hatramin'izany andro izany dia izao no izy. Andriamanitra io ny Tompo Andriamanitra, ary tsy misy maharombaka ny eto amin'ny tanako, miasa aho, ka iza moa no ahasakana izany. Tsisy harombaka ny eo amin'ny tanan'Andriamanitra tahaka an'ireto zanak'Israely reto rehefa tena nifikitra sy nandeha tamin'ny fahamasinan'Andriamanitra izy. Dia mbola manamafy n'izany ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:20, ovakitsika. Ny Isaia 5:20 ovakitsika manomboka ny andininy faha 1:10. Ny andininy faha 1:10 ka hatramin'ny fahatelo amby folo ihany koa ny vakitsika, ahafahantsika manamafy izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Aminaran'i Jesosy, izao no nolazain'ny Tompo ny iray masin'i Israely dia ny namorona azy. Ny zavatra ho avy va no anontaniana amiko, ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izao no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny. Ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Izao no nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana, ary araviko avokoa ny lalany rehetra. Izy no anangana ny tanànako, ary avelany andeha ny oloko voababo, nefa tsy ambola mikarena, hoy Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao. Izay zany tsika dia nofidian'Andriamanitra manokana, tsy tamin'ny mbola mikarena fa tamin'ny rany Jesosy. Izany no nifidianany antsika, ka dia mahereza ao anatin'ny ady, satria araka ny teny teo, devoly tsy kely lalana, ny ratsy dia tsy kely lalana, fa mitady dia hambotika antsika amin'ny fomba rehetra, amin'ny endriny rehetra, fa izany teny izany tsara verenanao vakio matetika. Ny Isaia 7:20, ny andininy 10 hatramin'ny 7:20, ny Isaia 5:20, ny andininy 1:10 ka hatramin'ny 7:20 ihany koa. Betsaka ny ten'Andriamanitra mampahery eo, fa izay no anisan'ny teny raisitsika, ahafantarantsika fa hoe izay manana ny Tompo, izay manana ny Jesosy ihany no vonjena, raha misy ary ny endrika taon'ny fahavalo izay hanapotika antsika. Maraparana antsika ny tenin'Andriamanitra dia ny teny izay raisitsika ao amin'ny Matio. Io dia milaza ny amin'izao farany izao, efa farany izao mitondra ny hoe tena faratsian'ny olona. Amin'izao andro farany izao tsy farandro araka ny tenentsika foana, fa amin'izao andro farany izao dia efa miaratsy ny olona, ary tsy mino ny fahamasinan'Andriamanitra. Nefa ovakitsika tovy amin'ny nomerity eo ihany, fa na dia ao anatin'ny faratsiana amin'ny fotoana farany ary izay manambara ny andro farany, nambaran'i Jesosy amin'ny Matio 7:20 novakitsika, dia
hafa ihany izay olona manana ny tompo miaina ao anatin'ny famasinana fa tsy ataony tsinitsinina. Vakitsika izany ny Matthieu 7:20 ny andininy 7:4 ka hatramin'ny 7:10 no vakitsika ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema fa andao isy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izao no Kristy, ka maro no voafitany. Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola izay no farany. Fa isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy mosary sy horohorontany any amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fararim-piterahana. Ary atolony ampijaliana ianareo ka vonony, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Eo zany dia efa manambara sady mitovy amin'ilay tary amin'ny nomerita fa ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Tahaka ny tazanan'ny firenena manodidina ny zanak'Israely fa alany, tazana lavitra fotsiny izy dia efa alany. Dia tahaka izany koa tsika noho ny mitondra ny anaran'i Jesosy tsika dia alan'ny firenena rehetra. Toizantsika ny 10:10. Amin'izany andro izany dia maro no tafitohina ka ifampiampanga sy ifankahala. Isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka olona maro. Eo zany dia mitovy amin'izay mihitsy ny fiasan'ny Balama, izay mpaminana, mety sandoka izy fa mifangaro, mihaino ny tenin'Andriamanitra ihany nefa mihaino ihany koa ny tenin'ny fanompoan-tsampy izay ataon'ny olona zany tsy mino an'Andriamanitra. Isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka olona maro, ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay ny tenin'ny Tompo amintsika, mila maharitra hatramin'ny farany tsika. Ohatran'izany ny tantaran'ny zanak'Israely teo hiditra ny tany Kanana, izay naharitra hatramin'ny farany no tafiditra. Fa raha hatramin'ny alohan'ny hidirana teo amin'ny tany Kanana io ary ka mbola nandà sy tsy nino an'Andriamanitra dia mbola maty, fa tsy tafiditra tamin'ny tany Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra. Dia 7:10 ary hotoriana maneran'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao tonga ny farany. Izay zany mila mahafantatra ny olona rehetra tamin'ny zanak'Israely mihitsy zany. Tena nahafantatra daholo ny manodidina, izany nahatonga ny Balaka natahotra. Nahafantatra daholo ny olona fa resy ny zanak'Israely daholo ny olona manodidina, indrindra fa nitady hanakana ny fidiran'ny zareo teo amin'ny tany Kanana. Ka izany koa tsika miara-dia amin'ny Tompo mandeha araka ny famasinan'Andriamanitra, ny famarinana, dia misy ny fahavalo, nefa mahatoky fa tenin'ny Tompo teo fa izy no miady. Nareo angina ozy izy fa za miady. Jesosy miady ho antsika. Dia maranantsika ny tenin'Andriamanitra sy maranantsika izao famparezana izao dia raisintsika fohy ny eo amin'ny manomboka ny 9:20 amin'ny Matthieu 7:20 teo ihany, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo, fa amin'izay andro izay dia hisy fahoriana lehibe, izay mbola tsy nisy toy izany hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao, ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy afoezina izany andro izany dia tsy misy nofo ho voavonjy, fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Izay zany famparezana antsika ho avy ny zavatra mafy hiseho amin'izao andro farany izao
ho tonga betsaka ny faminaniana, betsaka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra izay efa milaza amintsika fa ho avy izany zavatra miseho, ny faharatsiana, ny fahoriana lehibe, fa isaorana ny tompo fa noho isika izay manolo tena mitady an'ny tompo dia ho afoezina izany, ary indrindra ho afoezina noho isika. Betsaka ny ho faty, betsaka ny ho tsy tafiditra. Raha mamaky ny teny aoriana antsika dia misy ny fanoharana ny amin'ny hoe misy eny an-tsaha ny ray akarina, ny ray ajanona amin'ny toerana rehetrarehetra zany dia amin'ny filazan'ny ten'Andriamanitra ny atsasaky ny olona sady nefa tsy tafiakatra any an-danitra, maika fa ho antsika izay mbola ao anatin'ny fanompona. Io zany mila mampitandrina antsika koa zany ankoatran'ny fiainana ety amin'izao tontolo izao dia na isika ao anatin'ny fanompona, ao anatin'ny fanarahana an' Jesosy, efa mifantatra an' Jesosy fa tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mifangaroaro tahaka nataon'ny Balama teo dia ho faty ihany fa tsy hiditra any amin'ny tany Kanana, any amin'ny tany izay efa noman'ny tompo antsika koa dia ny amin'ny fiainana mandrakizay izay efa omanin'i Jesosy antsika dia any an-danitra zany. Dia misaotra ny tompontsika amin'izany fampaherezana izany fa mila mitandrina izany tsika, mpanompon'Andriamanitra izay manaradia ny tompo ao anatin'izao fanompona izao fa ny devoly koa dia tsy kely lalina fa mahita izao ezaka, izao fanarahana ataontsika amin'ny tompo izao ka dia mitady hevitra hanozona napotika ny fiainantsika fa isika izay manana ny fahamasina sy fahamarinana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia efa nomen'ny tompo teo koa fa tsisy harombaka izay eo an-tanany fa izy no miay antsika ka dia mahereza fa noho ny azafady noho ny fisiantsika tsiraray avy no isian'ny famindrapo izay ataon'ny tompo amin'izao andro farany izao amin'ny firenena, amin'ny tokantrano, amin'ny tenantsika tsiraray avy ary amin'ny fianakaviana. Misaotra ny tompontsika amin'izany teny izany dia hivavaka antsika tompoko. Eny ry Andriamanitra, ry Jesosy Kristy tompo fanahy masina, maheno ny teninao izay dia misaotra indrindra nefa koa mety hoe matahotra na mieritreritra satria devoly tokoa dia tsy kely lalina fa mitady hanapotika, handrava, hanakivy, hampihemitra anay tsiraray avy. Fa ankehitriny tompo noho ny tananao mahery, noho ilay ranao soa mandoro, noho ny fahefana izay anananao Jesosy dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nandroahana sy hanapotehana ny asany maizina, mitondra fanakiviana, mitondra fampihemorana, ny fanaratsiana, ny fampierikereana ataon'ny Satana, ny ozona sy ny ady ratsy rehetra, ny fahafatesana, ny aretina dia foanana sy didiana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tsy hanaketsy hanapahefana aminay mpanomponao fa ny ranao soa andakotra anay, dia ranao mandoro, afo mandoro ny ranao Jesosy ny ranao ikorianao anatinay, ny ranao no tena hiasa aminay ary ny fanenao masina omba anay tsiraray avy ka dia hiasay ianao tompo manjakà amin'ny fiainanay tsiraray avy ho voninahitry ny aranao izany dia amin'ny aranao Jesosy Kristy no vanjavavaka rehetra izany. Misaotra Jesosy mamaly vavaka, mamindra fo, mamela helika isan'andro. Misaotra tompo, aleluia, amen.